misaotra ny famalinany antso satria ny tsika journaliste dia tondrano sy vary miaraka amin'ny polisim-pirenena ary fantsona mampita nizay zavatra tiatsika fampizarana ifanabeazana tratrarana ny vina iombonana voalohany indrindra dia ametraka nilay atao hoe inona no drafitra entina antratrarana nilay vina napetraka ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'Andriamato ministra satria izy no iangan'ny baiko rehetra nivon'ny polisim-pirenena ny tena kodisany tompon'ny fibaikoana dia mandray an'izay baiko rehetra va nivon'ny Andriamato ministra izay Andriamato ministra mazava ho azy efa nisy ihany koa ny nivony ny premier ministre sy ny filoham-panjakana manarak'izay misy fomba fijery vaovao fomba fiasa vaovao drafitra asa vaovao noho nylay toe-tsaina azafady ary lalatsaina entina amin'ilay atao hoe fiavoazana tanteraka sy fifovana dia miapaka ary manana an'zaitra sy adidy koa izay eto amin'ny viny polisim-pirenena isiny zany atao hoe fiavoazana sy fiovana zany dia izay ny antony fisiny zao fampisarana zao misy teboka vidividy maromaro afahako mizara amin'izay dia voalohany indrindra ilay fanatantarana n'ilay vina aloha apetraky ny fitondram-panjakana mitondra amin'ilay fiavoazana sy fanavoazana ny fiovana zany napetraka mazava tsara amin'ny fitondram-panjakana atao hoe fanjakana marina raha mifandray amin'izay vinzay zay polisim-pirenena indrindra eto amin'izay nivon'ny fibaikoana polisim-pirenena dia mitaky koa izay ary mametraka ny atao hoe polisy mandala ny fahamarina vina faharoa apetraky ny fitondram-panjakana ihany koa dia ny hoe fanjakana mahomby dia tsy maintsy isy ihany koa zany zay asa atao rehetrarehetra ho nivon'ny polisim-pirenena hatrany amin'ny rantsamangaiky farany ambany indrindra ny sina zany atao hoe famombiazana tanteraka zany amin'ny rafitra drafitra asa efatra misy teo amin'ny polisim-pirenena ny hoe 4 accord zany sokajina asa efatra ary fahatelo lay hoe fanjakana manompo vahoaka dia izay mazava ho azy moa zany ny filamatry ny polisim-pirenena dia polisy manompo vahoaka sy miaro ny manampy ny vahoaka ihany koa io telo io zany no fototra iangana indray io lay vatilampiorina ny fiavoazana sy ny fimisy ny fanavoazana ny polisim-pirenena efa napetraka ihany koa moa zay drafitra asa rehetrarehetra zay efa manana ny plan stratégique ny polisim-pirenena mifandray an'ilay document stratégique navoaka ny au niveau primature ny assemble pour refonder Madagascar un gouvernement service du peuple efa manana ny idôly ngamatsika dia amin'iny mihitsy ny angana satria misy pôle maromaro dia ao anatin'izany le pôle de refondation la gouvernance dia manana andraikitra be da be izy eo misy anakenina dia tena raisina tanteraka hoe fa tena andry nkinany zany atao filaminana tadiaviny rehetrarehetra zany ny polisim-pirenena dia ahafahany manatanteraka an'izay ny posture opérationnelle na ataoko hoe profil mitondra makany amin'ny nouveau format de la police nationale dia amin'ny teo français lazana hoe police orientée à la résolution de problème zany hoe police mamaha olana fa tsy mitondra olana ho any hafa ndray tena hoe police orientée à la résolution de problème zay zany no profil hoety amin'ny police satria izay moa ny antom-pisin'ny police ny vahoaka tahaka ny dokotera mpiaramonina izay polisim-pirenena raha ny dokotera tsy mahalala n'izay olana mianjady amin'izay marary azy zay vahoaka tsika vahoaka dia atao kory moa zahay dokotera mpiaramonina tsy ahita vahaolana fa mila mahalala an'izay zany zay mba hatanteraka ny atao hoe polisy mamaha ny izy ty mpamaha olana mahavita vahaolana dia tsy maintsy misy fiofanana ampitomboana zany ntraky fa renforcena ny capacité opérationnelle professionnelle structurelle amin'ny polisy mihitsy anatin'ilay feom-potoana roa volana moa zany no atao hoe amena faran'izay akaiky indrindra ary mino ao anatin'izay roa volana zay tsika ao anatin'izay mety misy tenatenany eny tsika antso tahaka zao fa anatin'ny roa volana tsika dia efa mahita vokatra azo refesina hita maso palpable réel tena hoe réaliste plutôt tena hoe hita maso fa tena misy fiovana tokoa ary tena mandeha famarinana tokoa zany polisim-pirenena zany ary tena hita miariary fa misy zany asa fanompona atao vahoaka zany natao tompony izy fa tsy natao onompo izy plutôt fa tsy atao anompo topoina zafady faharoa ny zavatra tsy maintsy atao amin'ny polisim-pirenena ihany koa mazava ho azy dia manova méthode de travail zay entiny tena tsika indrindra ary afahako angatahako fiara-miasa aminareo journaliste indrindrandrindra misy natao hoe fomba fiasa efatra voalohany ny gestion axée sur les résultats tena baiko nomen'Andriamato ministra iny hoe tsy maintsy mahita vokatra le vokatra tadiavin'ny vahoaka fa tsy le vokatra mampifalifaly ny lehibe samihafa manko zany zay le vokatra tadiavin'ny vahoaka zany dia miapaka mihitsy hoe misy ny filaminana nefa nitadio tsara
l'État veut tout faire, mais l'État ne peut pas tout faire. Limité zany ny andraikitra anay taka ny tanana iny. De anjaran'iza zany manohy an'le tanana ilany, fa rehefa miaraka ny tanana kavisavanana izay itsika rehetrarehetra tsakanafaka indrindra moa zany nareo mpanao gazety ny vahoaka rehetra tsakanafaka de mpandresitsika miovy Madagasikara. De zay méthode de travail zay amin'ny alalana atao hoe gestion sur les résultats zay de hitady vokatra. Efa napetraka moa zany reo indicateur de résultats be da be amin'ny lafin'ny asan'ny police-pirenena, fanenjehana an'ireo mpandika lalàna, ny fametrahana ny tandalàna mazava ho azy be da be zavatra mampikaikikaiky anatin'izany resaka contravention de fanandraisana mesure manokana de ny resaka délit, resaka crime amin'ny lafin'ny manerana Madagasikara fa tsy eto Antananarivo reny any. De faharoa manarak'izay ihany koa ny méthode de travail ampiasaina ihany koa tambokatra ihany koa le misy ny hoe AH zay appropriation, adaptation, harmonisation. Matetika rehefa misy fivana ohatr'izao de résistance au changement no misy tena manohatra be mihitsy hoe inona indray ty zavatra anankiray ty de ezaka zany zay mpitondra tena anovany zay toetrany zay mba hisy ny atao appropriation, adaptation, mba hisy ny harmonisation de mandeha ho azy de mifandray zany le vina mipetraka amin'ny fitondram-panjakana ka mipaka zay amin'le vina tadiavintsika ho anivon'ny vahoaka mihitsy hoe fanjakana milamina mirindra am'izay ilayntsika azy. De fahatelo mazava ho azy lay atao hoe police de proximité. Io police de proximité zany tena am'ty andro ty manomboka zao zany tsika ny tena iveloma atsika matetika atsika rehefa miteny hoe police de proximité de police manakaiky ny vahoaka fotsiny fantatsika fa tena nisy atao hoe atrikasa niaraka tamin'ny PNUD sy ny FDS namorona namoaka ny atao hoe famaritana ny atao hoe police de proximité zay fa taloha faritana fotsiny hoe police manakaiky ny vahoaka fa eto zany tena ambara aminareo hoe inona moa zany ny atao hoe police de proximité io. Ni police de proximité, raha ataoko amin'ny teny français, c'est une méthode de gestion intégrée de sécurité qui s'appuie sur l'ensemble des mesures préventives et se base sur la participation citoyenne pour gagner la confiance du public et instaurer la paix. Raha ataoko amin'ny teny gasy mazava tsara de hoe ny police de proximité na ny hoe police manakaiky ny vahoaka dia fomba fiasa vaovao apetraky ny police-pirenena zay tokony andraikitra ny fametrahana filaminam-boaka eo anivon'ny farim-piadidiny fahatraesany amin'ny alalan'ny fanentanana ny rehetra mba ho tonga tompona andraikitra na acteur de sécurité na io acteur passif na acteur actif mandray andraikitra mivatana na manao tolo-kevitra na formation indrindrandrindra ny tanjony zay rehetrarehetra zay miankina voalohany indrindra le fametrahana eny atao ensemble de mesures préventives tena iasy zay haneo zay fa misy ny police ary mijoro ny police ary fanjakana tandalàna ny misy eto amin'ny firenena aseho miariary mihitsy amin'ny alalana atao mesure préventive fa rehefa hitantsika miasa ane ny police firenena mora ny vahoaka ane ny manampy anay raha malala angamban'izany fa rehefa izay police ny alangalana sarotra aminareo na de iantso ary izahay fa tena anao zay nanao voady zay nanao toko-panekeny zay nanao ina moa zany filazantsika azy serment sy anianana fa tena anompy vahoaka anala marina sy mifamarinana ny hitsiny ary velona ho an'ny police maty ho an'ny police velona ho an'ny firenena maty ho an'ny firenena ary tsy afaky zany raha tsy manana le tanjontsika de hoe migagner confiance publique mba tena azo fatokisana amin'ny public izy zany fanatonana akaiky ny posture vaovao azo zany de hoe tsy le police répressive le police fampitahorana zay foana vao mahita police tsika de ina zavatra misy nareo nga mamaritra azy tsy fantatro fa efa miovy iny fa police familière zany tsy midika hoe tsy manana ny autorité ntsony ny police fa tena apetraka zany atao hoe police familière zany de misy zavatra dimby reto anentanana ary rana miasa mihitsy amin'ny rehetrarehetra tsakanavaka misy natao hoe appropriation territoriale andraikitry ny police mametraka an'izany appropriation territoriale zany tsy afaka anao an'izany zay na fandraisana tana tanteraka ny farim-piadidinay raha tsisy fiarahana miasalahy fahafantarana inona ny zavatra mamparary inona ny exigence ny population inona ny zavatra takiny besoin sécuritaire rehetrarehetra de anjaranay mamaly misy zany offre de sécurité misy ny demande de sécurité de isy zany zay fiaraha-miasa zay zany hoe tsy tapitra androany zany ty atao hoe fampilazana ty fa tena misy atrikasa iaraka aminareo mpanao gazety mihitsy ny vahoaka tena mierivelona ray manontolo mihitsy hoe ahoana ny afahantsika amin'ny fe miaraka an'izany atao hoe sécurité sécurité situation sécuritaire zany de misy ny avy any aminareo satria voafetra ihany averiko foana le principe hoe l'état veut tout faire mais l'état ne peut pas tout faire de am'izay sehatra appropriation territoriale zay zany tsika eo tsika no miara-misalahy hoe zao ny zavatra mamparary anay ty
hatrany fotony mihitsy tsy raha retina zany de atao hoe cancer nefa mipomady ve nisorana aminy de eo ihany tsika ny eo fa tadao tadiavina de zay mahatonga le méthode fahadimy le hoe méthode de 5 pourquoi amin'ny antony fahadimy pourquoi misy ny insécurité de satria zao ohatra ny antony fantrahana fa inona natonga le fantrahana de azonao tsara mamaly an'le question 5 pourquoi tsika vao mavita mahalala ny tena antony mampisy an'lay atao hoe tsy fandriampahalemana izay le fanapitsika tanteraka mianay anao taonay zay njara tandrify anjara manandrifanay zany nao taonay faharoa misy ny atao communication nareo moa zany mahalala tsara an'izany misy communication institutionnelle opérationnelle interpersonnelle tena mba isy endrika vaovao amina fomba firesaka an'ireo polisy reo miapaka amin'ny vahoaka ny fomba fiteny mba tokony efa iova zany zary takina mihitsy ho am'ireo polisy reo mifaiza miteny miteny manaitra fa ny atao mahasarika tsy fiteny ihany fa fitondratena mihitsy endrika ty ivelany sy ny tempo-teom-panahy toe-tsaina ary zay faiza manao ny éthique déontologie ihany koa mifanaraka aminy apetraka amin'ny mandritran'izay zany de le hoe éthique déontologie ny éthique déontologie de takina mihitsy hoe sady tsara fiasa ny polisy-pirenena ny tsara toetra misy olona tsara fanahy fa ratsy fiasa izy ary tsy mahafapo ny asany fa ny takina zany manomboka zao tena hoe polisy tsara fiasa no tsara toetra ihany koa manana l'éthique déontologie ihany koa zay ananany fezy manana satana zany zay manana ny éthique code d'éthique déontologie manana code de conduite tena iainana ary takina polisy-pirenena ivelomana ohatra ny iainana fiainana misotro rano mihitsy zany ny fiainana andreo valeur policière reo fa telo ny accueil public tena iezaka zay tsy mba iezaka fa napakevitra hoe manomboka zao de ho tsara fandray ny olona rehetra ary ny polisy rehetrarehetra de chargé d'accueil daholo agent d'accueil na izy any amin'ny birao na iny an-dalambe ary ara-malala zao raha mitsidika fotsiny eto amin'ity foibe fitantarana ny DGPNT eo amin'ny BC zao ohatra tena isaorako manokana fa ezaky nyreo polisy reo manokana nantokoana an'iny zany hoe izahay polisy kay afaka mamoaka ihany zay mba ataoko hoe aty aminay fanapiny nefa tsy ampy voafetra ihany de zay mahatonga an'ilay hoe collaboration io fiaraha-miasa io mba tiako tsindrina kely isy zany mazava ho azy voavoaka ny charte d'accueil du public isy ihany koa ny charte de collaboration le endrika fiaraha-miasa amin'ny olona rehetrarehetra mba hatonga ny vahoaka malagasy ray manontolo ho tonga coproducteur de sécurité ho mpamokatra sécurité avokeo tsika fa tsy anona fotsiny anjaranareo polisy zany de isy zany mazava ho azy ny fanovana fomba fiasa de iny moa zany inona voaka iny hitatsika mazava ho azy note de service iny tsy foana akory ny police de la route eny an-dalambe ihany izy fa aksena bebe kokoa amin'ilay prévention zany hoe fanabeazana ny olo-pirenena mba hovaniny tena hoe fanabeaza asan'ny polisy-pirenena zany ny fanabeazana mba hatonga ny olo-pirenena rehetra mba hanana zany hoe olo-pirenena vanony zany tsika fa tsy atao hoe isy polisy anao vo iandro savainy anao vo anara-dalàna fa tena misitona ny sainy tsirairay mihitsy zay polisy-pirenena hoe na tsy savainy anareo de mpanara-dalàna avokeo isy zany mazava ho azy reny polisy ary vo maika hitombo polisy eny an-dalambe vo maika hitombo hanampy atsika izy reny hanoro atsika izy reny ary atao averina am'loniny mihitsy zany le hoe fiainany olo-pirenena am'zany hoe olo-pirenena vaniny zany tsy vitany polisy rery zany tena tsy vity zany fa ndao ifanampytsika ifankaheritsika ifanorotsika fampianatra misy traikefa avy any aminareo zarao aminay polisy satria izahay nampisinay de polisy-pirenena de vahoaka ianareo zany de miantefana aminareo angaman'izay tolo-tanan'izay fanao zay ohatra fotsiny azoko maranana zay teniko zay raisiko ohatra ohatra telo ty ohatra voalohany raha misy zavatra azo batainy tokony batainy ty latabatry ty tena hitanareo zay fa tena mibata fa tsy zakanay kanefa fatarareo fa zakaina tsy maintsy batainy ty natao sécurité ty tsika rehetrarehetra fa rehefa hitanareo fa tena mibaty zay ngamba manampy anay nareo fa raha tsy mibaty zay fa nareo navelanay mibatany io sécurité io manao an'io tsy hanampy anay nareo fa tena anao zay araky zay tratra ny herinay mihitsy hoe andao rangaha ifanampy de asadradrambony ty sécurité ty nyfilaminany ty faharoa ny endrika anankiroa zay fanovanany toe-tsainy polisy-pirenena ihany ko ohatrany hoe anantina endrika sambo tsika zao na avion za tsy mbola nahita sambo manao marche arrière zany za tsy mbola nahita avion manao marche arrière zany ko maninona zany ny za rehefa tonga eto en tant que DGP ny tonga ministre vaovao de zahay indray nisitona n'ilay sambo iveriny fa io tonga any am'lay objectif anavina apetraky ny fitanabatsakana vaovao ny tanjonay
izay mpitondra vaovao nivon'ny polisy-pirenena. Dia ao anatin'ny sambo io misy compartiment be d'apio ao zany le mivoy. Ka raha ohatra ka avy aty aminay mivoy miverina ny ataony dia ho sazina izy ireny. Misy ihany koa le ao andavaka ao anatiny ihany mandavaka n'le sambo manino ho goka ho sazina izy ireny satria ny polisy-pirenena raha ine no mandavaka ny sambo dia polisy-pirenena manontolo manino rendrika. Ary fahatelo farany raha io sambo io resahatra dia misy iceberg eo aloha rehefa tsy mahay tatrana koa zany na mahay tapiny iny na mivovoy ireo rafitra rehetra anivon'ny polisy-pirenena dia hidofotra foana amin'io iceberg io zay zany le famonoany le asany katikoro ao anivon'ny polisy-pirenena ankehitriny zay le hoe miara-miasa maso tanteraka zany mikorny agent inspecteur officier commissaire zay fanovana fomba fiasa zay zany mba hiapaka mba hisy tena hoe filaminana tanteraka iverena filaminana tanjana. Ary tiako tsendrina amin'izay da hoe la sécurité d'un pays repose sur la force de sa police. Tena hoe raha isy zany heriny sy tanjaka ny filaminana zany dia ny polisy mihitsy aloha mila matanjaka. Dia ny olombelona moa saina vatana fanahy aina mazava ho azy dia tena miverina zay mamerina ny zavatra rehetra. Za moa mpampianatra anivon'ny polisy-pirenena ny sekoly ambony polisy-pirenena mpampiofana ihany koa ny direction formation continue talohany tonga anaty aoty izy ty. Ary hotakiko hitako mihitsy zany évaluation ary hitako mihitsy hoe le zavatra nampianarina tany amin'ny sekoly naoka hita ampiarina any amin'ny terrain fa za hafa nampianarina amin'ny sekoly hafa ny ataon'le ny zanakitsika any ambony terrain dia mora aminay fampampianatra zany manara-maso hoe tsy zao ny norme fa tena dans le respect de la règle de l'art amin'le zavatra takitsika amin'le titsika mihitsy no tokony hita any ambony polisy-pirenena hifanara-maso tsika amin'izay fotoana zay ampianareo zay tena mampirisika mihitsy hitoroka hoe areto. Dia ny fitoroana moa zany mazava ho azy tsy voatery mifara misazy izay polisy zao mety hoe manao fandikan-dalàna ianareo tsy voatery sazy fa andao aloha hitsy misy an'ity tantara kely ity ay loatra ty tantara ty ngambany hoe misy olo anankiray teo lohana panneau de signalisation sens unique dia nijereny io tsisy polisy teo tonga dia nitsofoka izy hay nisy polisy teo loloha teo dia nitsofoka souffle izy dia mijanona izy nga tsy hitanao izy le panneau io ina navalin'le olona le panneau izy no hitako fa hainao tsy hitako zany hoe raha vao tsy mahita polisy hoe tsika dia tsy anara-dalàna lasa hoe andrasana hoe tsika zany vao olombanina. Dia zay koa zao polisy reo zany hoe tsy andrasana hoe misy contrôle amin'ireo polisy reo fa eny andalana iny zany dia fa polisy matianina ny tena tadiavana polisy tena hoe mahatsapa-tena hoe za manana ditsy andraikitra nampisiko amin'ity polisy ity ho amin'ny vahoaka. Dia zay mihitsy ny tadiavana amin'ireo polisy-pirenena ary raha zay no avy aty aminay mino fa nareo mpanao gazety ihany koa ne mety mba hanampy anay ihany koa za zao mahita hoe taratasy avy aty amin'ny polisy-pirenena zay régulation interne iny hitako any amin'ny Facebook nareo mpanao gazety anie zany fantatra hoe tsy tokony avoaka ke zany ty zavatra ty zay le ifampitezany azonareo tsara zany ny zavatra za tsy mametsina an'izany izy satria sady tsara reny no ratsy reny amin'ny polisy-pirenena raha ohatra ka secret confidentiel na ny interne no voaka atrandreny dia ahoana dia misintona ny sain'ny polisy koa zany amin'izay fotoana zay hoe tena hiverina hiaina natao hoe corps professionnel ty polisy ty mila olona matianina ary no fanina vao tonga polisy zany tena no fanina dia tahaka zany koa nareo journaliste hitako ny lohaketo olona professionnel daholy ary mino fa voapaka any amin'ilay vahoaka zay mangetahitany fiovany zany ny fanovany zany zao afatra ampitaina ao anivon'ny polisy-pirenena zao makasitraka antsika rehetra. Oui. Oui. DG ho afaka mivoaka tao anatina tolokatsika tony vahoaka miaraka amin'ny tanjona tena kanto rehefa napakevitra otraraiky dia misy zany miaya hoe miteraka fipetra n'ilay na dia hoe entre samy polisy ary misy mpamivoaka tena zay le reny zavatra misy reny ny zavatra misy tadio tsara rehefa mitsery appropriation territoriale zany dia misy aloha tsy maintsy fahafantarana situation sécuritaire ny monographie ny cartographie ny toerana fa indrindrandrindra ny développement proximité ny fanakekezany vahoaka sy ny polisy-pirenena fa indrindra ny espace numérique tena hoe tontolo anankiray efa tsy azo ialana mihitsy ary zay mahatonga an'le hoe modernisation innovation police fanovana eny mivarika amin'ny innovation modernisation tsy afaka miala amin'ny tontolo numérique tsika sady zay donc misy tontolo hafa zao hita maso espace physique zao ny ainatsika dia misy tontolo hafa ay zany amin'ny espace numérique raha any amin'ny tontolo numérique zany raha natsara zavatra iny tsisy olana mihitsy fa raha nara zavatra izy tandraisana fapepetra zay ngambany fa tsisy resaka hoe dia zay le ovaina le toe-tsaina hoe raha ohatra ka
secret professionnel reny de avoaka ohatran'ireny be ianao nga mamaly aho mety sa tsy mety zay namaleko azy fa ilaina ny tontolo numerika izahay ara zao a hiezaka mihitsy raha ohatra ka azo atao de anova mihitsy nisy ty ny organigramme raha azo atao a tena ho lasa direction io resaka numérique io ka atsangana mihitsy ny direction resaka hoe contrôle et investigation numérique zany satria tontolo ao anatin'ny tontolo numérique io resaka réseaux sociaux ao mifahitana zany hoe tatrana ohatrany hoe afo be eto ambonin'ny tany mihitsy ny fahitantsika eo miteny zay tia mitenena sy fahalala-pomba maly zao ho azontsika eo nga manefaterina aty le olona ary manentana sady ny olona zay am'ireny pisoloky izy aminareo fa nahazo andreny hoe message tosika fameno nazo 1 million d'ariary eny fidinareo efatratry iny olona iny efatratry iny avy any Manakara ny ambany voatra Manakara izy mipetraka de voasambotra any izy nivokatra azy tamin'ny cybercriminalité miresaka espace numérique ianao de zay tena hoe performant io service io ary aloha atsangana tahaka ny direction mihitsy raha ohatra ka isy mifankatoavany eo anivony izy aototry ny matomolista mantsy zay rehetrarehetra zay de anentanana sady de tsika koa ndraindray koa hoe tratran'le vola malaky de morambakaina koa e mba manentana sainy tsirairay koa hoe morambakaina koa le gasy sady zay de aoka koa atsika mba homalina fa aorinan'ity zavatra ity zany tsy tapitra treto ty fa nisy fionana tamin'izay matomolista mombaly de isy mihitsy ny mety eo atao hoe assise tena fanomanana am'resaka re fondation maramila fa navita izay polisy koa anao de am'izay fotoan'izay tena misy cadre stratégique goavana document stratégique cadre normatif peda be ivoaka hatramin'ny natao hoe livre blanc de sécurité ohatra peda be sy ma directeur de formation ohatra peda be ivoaka zay mety mbola tsisy zany fanatsarana zany hoe hita mazava le drafta fanatanterana azy sisa no manaraka azy